Manolotra ny arahaba tompoko. Atao anatin'izay andro maromaro lasa izay dia hita taratra ny volon'andro manasara taona teto amintsika noho ny fipetrahantsika ny any izay. Na izany na tsy izany aza dia mbola hitoetra ny oram-baratra saika manerana ny faritra maro. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsak'orana any avaratry Madagasikara noho ny fikorontanana izay misy ao atsinana ny fahadriam-piana. Arak'izany misy ny fampitandremana mahakasika izay fabetsahan'ny rotsak'orana izay any Diana, Sava, Bealanana, Antsohi, Analalava ary Port-Berger. Amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro dia vinavinaina hitatra amin'ny afovoantany izay mety ho fabetsahan'ny rotsak'orana izay fa ho hitantsika eo ihany ny fivoarany. Any amin'ny faraparan'ny herinandro kosa dia hisy rinon-drahona andalo ao atsimon'ny Madagasikara izay mbola ampikorotana ny toetry ny andro eto amintsika. Arak'izany mbola hitoetra hatrany ny oram-baratra any amin'ny faran'ny herinandro. Ao aorian'ny fandalovan'io rinon-drahona io dia azo vahana tanteraka ny tsioka atsimo ka izay no ampitandremana sahady ny mpiandrika morontsiraka atsimon'ny Madagasikara satria herin'ny ranomasina andrivotra ihany koa amin'ny faraparan'ny herinandro. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Anorana malefaka ny any Diana, Sava, morontsiraka Nalanjorofo, mihitatra hatrany Manoro, morontsiraka Vatovavy, Fitovonany ary Atsimo Atsinanana. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny Voamaraina, ny morontsiraka ny Fahadrimena be sy ny tapany atsimo ny Fahadrimelaka. Andrahona amin'ny Voamaraina fa hisava medalana ihany rehefa misandratr'andro ary mety hibantoerana kokoa aza ankiabe masoandro any amin'ny faritra hafa. Mivinan'ny toetry ny andro ny tolakandro indray dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy androy. Anorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka ny faritra hafa. Tombanana ho betsaka kokoa ny rotsak'orana any amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Mivinan'ny maripana manankatra any amin'ny 3 na 4 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. 4 na 5 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro ny alarobia indray dia ho maina aloha ny morontsiraka andrefana sy atsimon'ny Madagasikara raha toa ka miandrandra orana tandrifin-drahona arahan-kotroka ny faritra hafa. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 3 na 4 degré hatrany any amin'ny faritra atsimo nosy. 4 ka hatramin'ny 20 degré kosa maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika azy dia ho maina ny andro any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy, ny ilany andrefana, ny Orombe sy faritra nosy. Miamaina miandalana ihany koa ny any amin'ny faritra Sava miazo ny tendrony avaratra. Ny faritra hafa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Mivinan'ny maripana ao anatin'izay eo amin'ny 3 na 4 degré hatrany any amin'ny tapany atsimo, 5 ka hatramin'ny 17 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana misy fiakarany kely eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro atao anatin'ity herinandro ity manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.